hojerentsika za hoe lay filazan'i Kristy Jesosy fa efa azy ny fanjakana. Natolotra ao izy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Nilazan'izany ve ny apôstôly? Andeha hojerentsika ry zay. Ny apôstôly dia nitondra hafatra ihany tokoa. Hozy izy eo amin'ny Korintiana voalohany toko fa 5:20. Ary rehefa afaka izany dia avy ny farany. Ka amin'izay dia atorony an'Andriamanitra iray ny fanjakana rehefa nofenoany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panao ny fahavalo rehetra eo ambanin'ny tongony. Nanamafy ny apôstôly fa efa any amin'ny tompo tokoa izany fanjakana izany. Andeo ao fitsika kely izy hozy izy ny Efesianina. Ny Efesianina ny toko voalohany manomboka amin'ny 20. Izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy nampitoerany azy eo an-tanankavanana any an-danitra, ambolavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avy koa. Petera voalohany, jerentsika ihany koa ny Petera voalohany. Petera voalohany ihany koa dia nanambara fa izany fahefana izany dia eo am-pelatanan'ny tompo. Petera voalohany ny toko 7. Jerentsika amin'ny 2:20. Izay eo amin'ny tanankavanan'Andriamanitra fa efa lasa ho any an-danitra izy ka efa nampanaiky anazy ny anjely sy ny fahefana rehetra ary ny hery. Ny apôstôly dia nanamafy ka laza nanao hoe nafanapahana, seza fiandrianana, fahefana, voninahitra, hery, anarana dia efa nomena an'i Kristy Jesosy. Natolotra amin'ny tompo izany, tsy nakory fa filazan'ny apôstôly fa ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany dia efa eo an-tanany. Nomena Kristy izany ary notantanany teto ambonin'izao tany izao. Nalala an'izany daholo ny apôstôly rehetra, nanambara an'izany daholo ny apôstôly rehetra. Ohatra raha jerentsika ny Kolosiana toko voalohany, ny Kolosiana ny toko voalohany, izao no lazainy azy manomboka amin'ny 5:20. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lamato talohan'ny zavatra rehetra izao, fa tao aminy nahariana ny zavatra rehetra ny an-danitra sy ety ambony tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Tsy nisy zavatra tsy nohariana ho an'i Jesosy eto ambonin'ity tany ity. Izay no nahatonga ny apôstôly Paoly nilaza ka manao hoe i Adama voalohany mananaina mety maty fa i Adama farany fanahy mahavelona. Dia tahaka nitondrantsika ny Adama ozy izy, nitondrantsika ihany koa an'i Kristy. Manambara ny apôstôly izany fa ny fahefana dia tao amin'ny tompo ary nilaza azy amin'ny fomba maro samihafa reto apôstôly rehetra. Indrindra ny apôstôly Paoly dia nilaza an'izany mihitsy hoe amin'ny fomba samihafa nanambarana an'izany rehetra izany. Fa maninona moa no nomena ny tompo ny fahefana? Zay nge fanontaniana. Fa maninona no nomena ny tompo ny fahefana? Nomena ny tompo ny fahefana satria izy no olona araky ny taranaka vehivavy tonga namonjy ny fanjakan'Andriamanitra tena mafisina. Ohatsika mijery zao fampianarana zao. Fa ny fanjakan'Andriamanitra ity novonjen'ny tompo ity. Ary namarinin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitsanganany tamin'ny maty zany. Natsangana tamin'ny maty nivoaka tamin'ny fasana izany tompo izany. Ary eo no manomboka ny tantaran'ny fiangonana. Ny fiangonana dia nateriky ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Eo no manomboka izay tantara izay. Fa maninona no nomena voninahitra ny tompo? Andao jerentsika nge Hebreo. Ny bokin'ny Hebreo ny toko 2. Fa isika ny 7. Hebreo toko 2, fa isika ny 7. Fa ilay natao ambany kely noho ny anjely ho hitantsika dia Jesosy. Ary noho ny fitondrany ny fahafatesana dia voasatroka voninahitra mandazy izy, mba hanandrana fahafatesana hamonjy ny olona rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Mazava ny ten'Andriamanitra. Fa hozy izy ny ten'Andriamanitra manao hoe taloha io fahafatesana io dia nahazo ny olona. Voalaza zany tany amin'ny Adama. Amin'ny fotoana izay hinananao an'io hazo io anendrenao an'io hazo io dia ho faty tokoa ianao. Mazava loatra fa tsy maty Adama fa mbola vela 700 taona mahery izy tao aorian'izy io. Fa ny fahafatesana kosa ny namaka teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ka nahatonga ny zanak'olombelona lavitry ny fahitanan'Andriamanitra ny fiainany tamin'izany fotoana izany. Tao aorianan'ny hazo fijaliana kosa nefa
tamin'ny fitsanganany tompo tamin'ny maty dia mambara ny boky Hebreo zao no lazany azy netony tompo noho ny fitondran'ny fahafatesana zany hoe noho ny nandraisany ilay fahafatesana teny an-tanany Satana dia tonga voasatroka voninahitra izy tamin'ny alalany nanandramany ny fahafatesana. Tointsika amin'ny 120 nge fa mendrika izay antony nanaovana zavatra rehetra sady nariana zavatra rehetra raha mitondra zarika maro any amin'ny voninahitra ny ahatanteraka ny tompony famonjena ireo amin'ny fahoriana fa iray ny avian'izy roa na izay manamasina na izay amasinina koa izany no tsy mahamenatra azy anao ho an'izy ireo hoe rahalaka manao hoe itory ny anaranao amin'ny rahalaka ao a eo amin'ny fiangonana no iderako anao. Zavatra nitranga dia izao azadino fa nle sokatra ny am-piandohana dia hoe noho ny fahefana teo amin'ny Satana ka nafahany nampiasa ny fanahin'ireo marina tao amin'ny elo ireo nentina namitahana ny fireneny zanak'Israely dia toa tsy fahatezerana lanin'Andriamanitra ary zany fahatezerana zany dia tsy hain'Andriamanitra nampiononina fa rehefa vitan'ny tompo kosa ny mission azy tamin'ny alalany fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ka nananganan'Andriamanitra azy tamin'ny maty dia nitondran'ny fahafatesana ka rehefa nitondra ny fahafatesana izy dia nomen'Andriamanitra fahefana hakan'ireo marina rehetra tao amin'ny elo reto olo marina rehetra tao amin'ny elo tato reto dia nalainy reto ka niakariny entiny tany an-draka ka lazainy tany amin'Andriamanitra hoe indreto reto zaza zay nomenao ahy ka tsisy nataoko very na dia iray ary. Rehefa nahita an'ireo tany Andriamanitra dia nionona ny fahatezerany tsy manana fahatezerana tahaka ny taloha intsony le Andriamanitra ray na ilay Jehovah nolazainy testamenta taloha fa nionona tanteraka ny fahatezerany dia nosatroana voninahitra ny tompo. Izany mahatonga ny apôstôly manamafy dia nilaza azy ka nanambara azy manao hoe ozy izy ny apôstôly Petera ao amin'ny toko faharoa ny asan'ny apôstôly a ny 9:telopolo noho izay asa izay noho izay fanavotana ireo olona tao anatin'ny tranomaizina izay ozy izy ny ten'Andriamanitra dia nentiny sy nafahany arinakariny entiny tany ambony hitory ny anaranao any amin'ny rahalahy koa hoy Jesosy tsy izy avy ireo marina tao amin'ny elo tao zany dia ozy izy Petera koa aoko fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fi Jesosy nombonareo tamin'ny hazo fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Mbola manamafy an'izany ny ten'Andriamanitra ao amin'ny toko 7 amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:20 ary Saoly mainka ny ahery dia nandresy lahatra ny Jiosy izay nona tany Damaskosy ka naneho marimarina fa Jesosy no Kristy. Ny toko 7:20 eo amin'ny 5:5 ary rehefa tafidina tany Makedonia sy lasy Timoty dia voatery ny teny Paoly ka nanambara tamin'ny Jiosy fa Jesosy no Kristy. Hitantsika amin'izany fa tsy nangina ny apôstôly nilaza an'izany. Jaona ihany koa tena nanambara an'izany ny Jaona voalohany toko 5:1 dia zao no lazany azy izay rehetra nino fa Jesosy no Kristy dia nateraka Andriamanitra ary zay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. No amafisy ny apôstôly rehetra fa rehefa vitany azy no satroana voninahitra izy dia nambarany fa Jesosy no Kristy sy tompo. Ny fiarahantsika amin'io Jesosy io zany zao dia le amin'ny voninahitra maha Kristy sy tompo azy. Tsy le hoe Jesosy avy any Nazareta intsony tsy izay voninahitry ny tany Nazareta izay intsony ity resahana iarana amin'ny tompo ity fa le tany Nazareta maty teo Kalvari fa le natsangana tamin'ny maty le atao hoe tompo sy Kristy izay voninahitra izay anaran'izay ity iarahantsika amin'ny Jesosy satria ao amin'izay anaran'izay dia midika fa efa voavonjy ny fanjakan'Andriamanitra fa amin'ilay hoe Jesosy avy any Nazareta dia le fanjakan'Andriamanitra mbola teny tanan'ny Satana io resaka io. Oka zany ho azontsika tsara zay fa ilay mahatompo sy Kristy azy dia tsy nakory fa hoe ao amin'ny fahefana izay efa voavitra. Zao mantsy ny lazan'ny Hebreo azy. Hebreo ny toko 2:4 koa satria manana nofa mandrantsy azy dia mba nandrainy izany koa izy mba handinganany amin'ny fahafatesana ilay manana hery ny fahafatesana teny devoly naringana tsy hanana fahefana intsony fa aterina amin'ny fahafatesam-pahefana ny devoly. Inona ny fahefana teo aloha andrinana zao tontolo zao naterina tamin'ny fahafatesana zany fahefana zany. Nambarany Jaona ihany zany ao amin'ny Jaona toko 4:12 zao ny lazany Jaona azy ao amin'ny toko 4:12 1:12
ary ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo zao dia efa voatsara ny andrinan'izao tontolo zao ny dikan'izany de hoe efa nisorona teny aminy fahefana, efa nisorona teny aminy ny hery eto mamitaka firenena, koa ny olona zay ao amin'ny Kristy, koa ny olona zay mitoetra amin'ny fahalalana, amin'ny fahaterahana indray. Fa inona no asa fitorinany amin'ny fahaterahana indray? Ny filazantsara mitondra amin'ny fahaterahana indray dia tsotra. Efa tafaverina amin'Andriamanitra ankehitriny ny fanjakana tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Efa any amin'ny Kristy Jesosy ny fahefanjana any an-danitra sy ety an-tany. Efa izay anarana hoe Kristy Jesosy any hitoriana ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Zay mino an'izay dia atao batisa, ary zay tsy mino dia efa hoelohana sahady, hoy ny tenin'Andriamanitra. Zay rehetra mino an'izany teny izany dia manaiky fa ny fanjakan'Andriamanitra dia efa tafaverina amin'izy tompony, tsy eny an-tany ny Satana intsony, dia izay izy ny olona ao amin'ny Kristy. Izay ny olona filazantsara mitondra mankany amin'ny atao hoe fahaterahana indray. Ny fanjakan'Andriamanitra ity voavonjy ity, ny fanjakan'Andriamanitra ity novonjeny ny tompo ity, ary ny fanjakan'Andriamanitra no antom-pahatongavan'ny tompo teto ambonin'ny tany, ny fanjakan'Andriamanitra no antony nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana, ary mbola io fanjakan'Andriamanitra io ny antony nananganana azy tamin'ny maty. Dia io tonga miantso ny olombelona rehetra izy, araky ny voasoratra manao hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very rehetra azo fanana ny fiainana mandrakizay. Izao rehetra zao dia natsoan'Andriamanitra noho ny amin'ny fahasoavana, ary avela heloka noho ny amin'ny fahasoavana, satria efa any amin'ny tompo ny fanjakan'Andriamanitra ankehitriny. Mila antsika rehetra zany, ary mila hitoerantsika zanak'Andriamanitra rehetra zany, fa ny olona ao amin'ny Kristy dia tanteraka ao le teny hoe indro aho momba anareo mandra-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. No hoe momba dia tsy inakory fa miaro anareo aho amin'ny herin'ny aizina, satria nareo efa ao amin'ny fahazavana lehibe. Fa inona ny fahazavana? Ilay atao hoe tafaverina ao amin'ny tompo zay fanjakana izay, tafaverina amin'Andriamanitra. Mazava loatra fa tsy nalaika zany ny zanak'Israely, mazava loatra fa nilavo ny zanak'Israely ny fitsanganany tamin'ny maty. Noho izany dia tanteraka le voalazana tao amin'ny Jona 1 hoe manana ondry ivelany ity vala ity aho. Dia tsy iza fa isika rehetra zao zany isika kristianina. Izay mahatonga anay tery mitory an'izao filazantsara izao, mampianatra ny olona hahalala ny fahamarinan'ny Baiboly. Ndao isika milay lazainy Mateo 7:9-10 manao 7 manao hoe omena firenena hafa zay mahavokatra ny fony. Ndao mba i Madagasikara zany, ka dia isika hiara hiditra ao amin'izany sitrapony ten'Andriamanitra zany, hiara anaiky fa tafaverina amin'ny lohan'ny fahefana, ary hitoetra amin'izany fahefana maha Kristy zany isika. Izay nahatonga ny fiangonana nitsangana. Dia nitsangana ny vanim-potoana ny fiangonana rehefa natao fanamarina tamin'ny fomba manendriketrika fa tonga sy nilatsaka tamin'ny olombelona ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentekosta izany filazana izany. Tafatsangana tamin'ny fomba manendriketrika ny fiangonana nanomboka hatreo. Ary ny fanjakana ao anatin'ny fiangonana ilay fanjakan'Andriamanitra dia lazainy lika ny toko 7:20 andiny faraika amby roapolo. Ozy izy ny lazany liko azy ny toko 7:20 ny andiny faraika amby roapolo. Ary ny olona tsy hanao hoe indro aty na ery fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Tsy niny akory fa ny fanahy masina izay fanjakan'Andriamanitra teniny liko zay. Tsy hita maso aloha izy ankehitriny, satria zanak'Israely nampanentanana hoe izy no anaty maso ary eo amin'ny tany nisehony zany fanjakan'Andriamanitra zany. Noho izy danda dia nifidy ny fiangonana ny tompo, zay olona manaiky fa tafaverina amin'ny lohan'ny ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ary zay ihany no filazantsara no hamasin'Andriamanitra, hitondra ny olona makany amin'ny atao hoe fahaterahana indray. Dia nilaza ny tompo fa miafina ao anatinareo zany fanjakan'Andriamanitra zany. Tsy inona io akory fa ilay fanahy masina izay mitoetra ao anatin'ny olona. Ka ilazany tenin'Andriamanitra manao hoe moa tsy fantatrareo ve fa tempolo ny fanahy masina ianareo. Ny olona rehetra izay onena ny fanahy masina olona mitoetra ao anatin'ny fiainany, izay no atao hoe nateraka indray na antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy. Ka rehefa antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy dikan'izay dia ny fanahy masina no miara-milaza amin'ny fanahiny fa zanak'Andriamanitra izy. Ary zay tarehy izay fanahy masina izay no atao hoe zanak'Andriamanitra est égal ny fanjakan'Andriamanitra no miasa eo amin'ny fiainana. Hoy tenin'Andriamanitra, tsy nandray fanam-pandevozana ho amin'ny tahotra indray tsika, fa nandray ny fanahy zanaka natsangana itsika hoe Aba Ray, fanjakan'Andriamanitra io. Io fanahy masina io natao hoe fanjakan'Andriamanitra, mitarika antsika amin'ny lalana rehetra, manora antsika ny fahamarinana rehetra, ary mitondra antsika any amin'ny lalany atao hoe sitrapon'Andriamanitra.